lalao lokabe zany a nanomboka tamin'ny 4 novembre zany lalao lokabe a izay karakarain'ny Orange Money ho an'izay mpanjifa rehetrarehetra eto Madagasikara. Dia io lalao io zany a manao transaction Orange Money fotsiny zany ny olona anankiray a dia ao anatin'izay transaction izay a manao dépôt a manao retrait a manao transfert d'argent manao mandray vola avy any amin'ny ivelany a zay zany no zay transaction zay zany no anisan'izay transaction azo ataon'ilay olona ahafahany tafiditra ao anatin'ny fisalihan'ny lokabe izay atao isan-kerinandro. Farana tamin'ny 5 décembre teo zany ity lalao ity dia fisaliana farana zany natao tamin'ny lahady teo dia andro zany ny fanomezana farana ho an'izay gagnant tsara vitana telo farana zany amin'ity lalao ity. Ny zavatra omenay isaky ny gagnant moto anankiray dia casque dia 50 000 ariary ho achètenay anatin'ny compte zany Orange Money tsirairay avy. Zany isaky ny gagnant iray zany dia mahazo an'izay pack zay zany. Hatramin'izao aloha mbola eo kitrehana an'ilay izy aloha zay izao fa ho hitanareo eo ihany ilay izy amin'ny réseaux sociaux anay moa voalohany indrindra ny fandefasana amin'ny pub dia ireo affiche sy ny karazany ireny fa ho hitanareo eo ihany manaraka.